Salama daolo androany isika de ndondera resahana ny mahakasika ny toetra ara politika izay nafana dia nafana tato ato zay indrindra fa ny teo anivon'ny volana firaisankina izay nahitana disadisa sy fifandirana tamin'ny ireo zay samy ao anatin'izay volana firaisankina izay ka nitondra ny fanazavana mahakasika an'izay mo andriamatoa Marc Ravalomanana sy ireo zay rehetra miaradi aminy tamin'ity herinandro ity ary nilaza mazava tsara izy ireo tamin'izay fa efa niravona ny disadisa tao anatin'izay volana firaisankina izay ka tsy misy intsony izany disadisa izany amin'izao fa ny volana firaisankina dia mitambatra ho iray ihany ary hiezaka hanatratra ny tanjona izay efa napetraka hatrany amboalohany no imatematesan'izy ireo manomboka eto ka aza manahy intsony ianareo zay mpiaradia sy ianareo zay vahoaka miandandra an'izay volana firaisankina izay fa tsy handisy fanantenana anareo ny volana firaisankina ho izy ireo hatrany ka ny mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika tao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay rehefa ny site WATAWATA GASY toy izao ny fanaovana azy tsy ampendrera mo isika fa avitrany tonga de vavany ndao ary Pamiloany idirantsika ny mahakasika an'izay pitsopitsony amin'ny hoe firavonany disadisa tao anatin'ny volana firaisankina izay dia andao aloha fantaritsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Fifidianana kominaly antotanisa ofisialy avy amin'ny CAine 7,730 ny isan'ireo listy ny platsako fidina voarakitra ao anatin'ny listra ofisialy. Efatra 70,750 ireo kandida ho ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina mandrafitra an'izany. Misy kandida avokoa ireo komina 5,990 manerana ny nosy. Komina 1,20 no ahitana listra tokana. Komina 20 kosa no ahitana listra 8 avy amin'ny mifaninana. Vehivavy 7,700 amin'ireo kandida ho ben'ny tanàna. Nisy fiakarana 4,900 kosa ny isan'ny kandida raha nampitahina tamin'ny fifidianana kominaly tamin'ny taona 2024. Mbola ao anatin'izay fifidianana kominaly izay hatrany dia nilaza hery rasoamaromaka raha nitafa tamin'ny mpanao gazety tamin'iny androny afako maliny. Misy komina tsy manana kandida irmara amin'izao. Tsy olana izany satria tsy afaka terena ilay izy. Tsy tanjona raha teo ny hanenjika isa fotsiny. Mila jerena kosa iza no azo antoka fa holany. Tany Atsimondrano manokana nisy namitaka ary nilaza fa tsy hilatsaka amin'ny irmara indray. Rehefa metimety ny atao any dia miala izy ireo. Izaho manokana tsy nivadika taminy aho na ahoana ny zavamisy. Toy izany no faniriko hanaovana politika eto Madagasikara. Rehefa misy zavatra tsy mety dia miteny fa tsy hitarika olona andalambe. Ho an'ny eto Antananarivo renivohitra ihary lala Ramanantsoa no kandida tokana anivonany irmara. Izany hoe izay manohana ny filoha rehetra dia manohana azy avokoa. Eo amin'ny resaky ny tsy fandriampahalemana indray izay resaky ny Fakana Ankeriny izay saika hita manerana ny nosy moa tato ato zay nahitana an'izany trangana Fakana Ankeriny izany. Fa ny tamin'ity indray mitoraka ity indray dia Fakana Ankeriny tao andrenivohitra tao tamin'ny androny 6 septambra 2024. Raim-pianakaviana iray izay misehatra amin'ny fampanofana fiara no nalaina Ankeriny teny Iavoloha ny 6 septambra lasa teo iny. Nisy niantso izy talohan'io fa hitondra vehivavy handeha hiteraka. Notifirina Big Boss izy vantany vao tafiditra tao anatin'ny fiara ilay olona no heverina fa mpanjifa ary voambana basy ihany koa. Notakiana vola 30 tapitrisa ariary izy ho takalo ny fampitsorana azy. Lela vola 7 hetsy ariary sy 100 euro no tany aminy ilay tompony fiara tamin'io fotoana nakana azy io. Noho ny tahotra sy ny fandrahonana ihany koa dia nomena ny vola tao anatin'ny finday. Ny antso ny fianakaviana ihany koa hanome vola. Mitotaly 420 tapitrisa ariary ny vola lasan'ireo Jiolahy miampy ny finday. Navotsitra teny Ambatomaro izy ny 10 septambra. Nitohy indray avy eo ny fandrahonana sy fitakiana vola ataon'ireo nakankeriny azy. Tamin'ny lalan'ny fanarahana ireo antso sy fijerena ny caméra de surveillance no nahafahana ny sambotra ny iray tamin'izy ireo ary iny rehefa avy eo
nanondro ireo namany roa hafa. Ahoana nefa ny agagan'izy ireo raha vantany voatratra ireo olona izay nanao an'izay fakanankeriny zay fa mpanefa sazy tsy tokony mihidy any Tsiafahy ireo voasambotra io ary voaheloka tamin'ny raha von'olona ny taona 2024 nosazina Nigadra 5 taona tao an-tranomaizina. Amin'ny tindray mitoraka ity fakanankeriny fihazomana olona tsy ara-dalàna, fitakina vola hotakalonaina, fikambanan'ny Jiolahy sy halatra no hanenjehana azy ireo. Mahalasa saina ihany izany zavamisy izany satria olona izay voaheloka Nigadra 5 taona an-tranomaizina noho ny von'olona tamin'izay taona 2024 izay ity rangahy izay manao akanjo mavo amin'ny sary ity ary voasambotra tamin'ny raha fakanankeriny na kidnapping tao iavoloha ny volana septambra 2024 lasa teo iny raha ny angom-baovao voaray hatrany. Voasambotra noho ny ezaka nataony mpitandro filaminana izy ny herinandro lasa teo iny. Manontany tena ny mpanara-baovao sy ny olom-pirenena manoloana ny tranga misy ankehitriny. Inona ny zavamisy ao amin'ny fonjan'ny Tsiafahy ao? Ahoana no nahafahan'ny olona efa voaheloka Nigadra 20 taona an-tranomaizina mivezivezy manao habibina ity ivelan'ny fonja nefa tsy mbola nisasaka akory ny sazy izay nahazo azy. Andrasana araka izany ny fanazavana amin'ny manampahefana sy ny tompona andraikitra ary manaitra ny ministra ny fitsarana mba hijery ankaiky ny goragora sy ny gaboraraka ao anatin'ny fonja fa ny vahoaka hatrany no mahita faisana amin'ny fisiny tsy maty manota. Satria mantsy raha ny olona izay voafonja ao Tsiafahy izany tsy tokony ho afaka hivezivezy aty ivelan'ny fonja ary tsy tokony hafaka hanohy an'izay asaratsiny izay intsony raha ny tokony ho izy fa tokony hihidy ao anatin'ny fonja izy fa matoy izay tavoaka aty ivelan'ny fonja midika izay fa misy ihany ny tandrevaka ataony ireo izay tompona andraikitra amin'izay resaka raharahan'ny fonja izay. Eo amin'ny resaka fanafarana vary avy any ivelan'ny ray dia efa tonga ao Toamasina sy any Toliara ireo vary nafarana avy any Pakistan hamatsiana ny voaka malagasy. Efa azo jifaina eny amin'ny tsena amin'ny vidiny 10,400 sy 1 ariary ny iray gony ary 740 ariary ny iray kilao izay miala any amin'ny mpamongady raha ny angom-baovao voaray hatrany. Ankoatran'io dia ho tonga eto Madagasikara afaka iray volana ihany koa ireo vary izay nafarana avy any Inde. Foto-tsakafo ny voaka malagasy izay monina amin'ny tany ny vary kanefa izao izy afarana avy any ivelany izao. Ka ny fantenena mipetraka dia mbola manafatra vary avy any ivelany i Madagasikara sanatria akory tsy mahavelon tena ve amin'ny resaka ara-tsakafo hoy ny mpanara-baovao maro raha vantany vao mahare an'izay fanafarana vary avy any ivelany izay nefa ny Madagasikara dia mba manana tany izay lemaka sy azo ambolena hatrany raha ny hita manerana nosy. Ndao amin'izay resantsika ny mahakasika ny olana izay nisy teo mivonan'ny firaisan-kina izay nanaitra ny maro tato ato zay. Ny ravina ny disadisa ny ray latabatra te tsy faravohitra tamin'iny andro ny afako maliny ireo lehibe ny antoko 5 izay mandrafitra ny vonan'ny firaisan-kina. Fivorina izay nandraisany Andriamatoa Marc Ravalomanana izay avy ao amin'ny team sy teny randranasolo ny aiko pro sy teny Rive Rakotovao HVM Paraina Augusta tsara tahafina ary Alban Rakotorsoa APM anjara tamin'izany fivorina izany. Nateo aza ny olana madinidinika izay nandalovana teo aloha dia nampiseho tamin'ny rehetra nanitra io fotoana io fa tsy mivaky velively ny vonan'ny firaisan-kina fa miaraka hatrany. Nisy moa ny karazana fanakalozan-kevitra sy ny fanairana ireo lehibe ny antoko mba samy hahay hifehy ny olony satria ny tanjona iray ihany no nampitambatra anay dia ny fanohirana izao fitondrana izao hoy Andriamatoa Rive Rakotovao. Nanamafy kosa Andriamatoa Marc Ravalomanana fa fiombonana na coalition no ao anatin'ny firaisan-kina amin'ny mahavovonana azy. Hita taratra arak'izao fa toa vao maika nampitambatra azy ireo ny tsy fitovian-kevitra izay nisy teo anivony antoko 5 izay mandrafitra ny firaisan-kina. Mety aminay ny fisiny fahasamihafana sy ny tsy fitovian-kevitra eo amin'ny antoko 5 hoy Marc Ravalomanana. Manoloana ny fifidianana dia isan'ny tafiditra ao anatin'ny lahadinika ny vorin'izy ireo teny farafohitra ny fandinihana ireo paikady hoentina hampandresy ny kandida izay tohanany vonan'ny firaisan-kina manerana ny nosy. Miandry ny lista ofisialy izay hovoaka ny seni izy ireo vao hamoaka ny Antsipriany mahakasika an'izany. Midika izany fa mitambatra iray tsy mivaky ny vonan'ny firaisan-kina ary mbola hanohy ny ady izay fanataon'izy ireo hatramin'izay amin'ny fanoherana ny fitondrana izay mijoro amin'izao fotoana izao. Izay moa no masaka azona roso tao anaty video ity tompoko lasy tompoko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadiny ny milike ny video antsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa misy WATAWATA GASY tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirarisoa.